Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny firenena lehibe indray lasana babalala no eno amintsika amin'izao fotoana izao dia falibelay tena ko omena aminao eto androany dia mamonana fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity dia fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ny fampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendra mihitsy akory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao resy lahatra an'izany mihitsy ary avana malala. Ko raha tonga etany ianao dia raha loatra izao fotoana izao ahafahanao mampahiry ny tenanao amin'Andriamanitra. Alleluia. Fa ianao fandarana, ianao toritentsika amin'ity androany ity, ianao hivavaka isika, hifampivavaka isika, hifampahery isika. Dia raha mila fampaherezana ianao tsy diso adresy akory ianao raha tonga miaraka aminay eto androany. Andao aloha tsika meno ny zavatra rehetra, andao aloha tsika hivavaka metraka ty fotoana teo ampiran-tanin'Andriamanitra. Ka andao mampandrosotsika ny ambavitsika Neny Charline ny Madagasikara, izy nitorantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Neny Charline, hanao ny fitenenana. Tainy Jesosy hatrany ianareo manakavy kely pastera, ary koa isika rehetra izay manaraka izao vavaka fiambenana izao amin'ity alina ity. Iary vavaka ary isika. Ry Jehovah Andriamanitra, Ray masina avy indrindra any an-danitra ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anao. Saotra betsaka anao izay Jehovah ao, saotra mankasitraka amin'ny fitantanana ny tontolo andronay, ary nirovanao ny ainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy ny tontolo andronay manontolo eny. Saotra koa Jesosy tamin'ny fanampianao rehetra natotosana ireo asa aman-draharaha, ary koa mbola nampihoananao soa eto indray izahay amin'izao alina izao. Jesosy eo, apetraka feno am-pelatananao ny fandaharam-potoana rehetra izay atao amin'ity alina ity, mangataka ny fanatrehanao izay, ary mangataka koa ny ranao mba hiaro ary andrakotra tenanay tsirairay avy, indrindra faharoa izay mandray anjara amin'ity alina ity, miaraka amin'ireo fitaovana rehetra izay ampiasaina eto. Mangataka anao izay Jesosy eo, ary ny fanamasinao mba hanolo-tsaina anay tsirairay avy, indrindra fa pastera izay manao ny famelabelarana ny toriteny izay hozaraina eto, ary koa ireo izay mampiasa amin'ny vavaka fiambenana, vavaka ho an'ny firenena, dia izany ny fotoana rehetra Jesosy dia apetrakay ampelantananao mba ho anjakanao sy ny fanahy masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo nangatanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankatsitraka indrinanao ny Charline tanatin'izay vavaka mampeza metinao izay. Dia Jesosy anay marifitianao dia mitombosotra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha iso ary nitsodranontsika androany dia ao amin'ny Salamo 120 tonga dia izy rehetrarehetra mihitsy. Salamo 120 manontolo na 9 no tsodrano antsika amin'ity androany ity. Aminaran'i Jesosy misoramany dia mifatoky izay manana an'izay mpiaro azy. Alleluia. Ino fa antsika rehetra samy manana an'izay mpiaro antsika. Andiny voalohany olo mpamasoko ny tendrombohitra avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany.
tsy mahavelany angozo zany ny tongotra ao tsy ho rendrehana ny mpiaro anao ino tsy matorona rendrehana ny mpiaron'ny Israely Jehovah mipiaro anao Jehovah mifelofanao eo amin'ny ankavananao ny masoandro sy mba melanao noho ny andro na ny volana noho ny alina Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra iaro ny fanahinao izy Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay halleloia amen dia raha izy zany tsodrano zany ho anao dia iaino mety anaty olana ianao an'izao fotoana izao mety anaty ady ihany koa tsy fantatra izay zavatra mety ilalovanao fa ndraindray tsy hitatsika tokoa manontany tena hoe aiza ho aiza ary ny voazo famonjena anazy ao avaiza tokoa ny famonjena aza mitady lavitra fa ny famonjenanao dia ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ny mipotra ao ny potra ao ny voaka raha izy fotsiny zany hoe misy lanitra anankiray dia afaka misy lavadavaka be dehibe mihitsy io ivoahany iny idinan'ny famonjenao na inona eo anoloanao misy famonjena afaka midina amin'Andriamanitra ninona afo daholo ny vahaolana no mivoaka Jehovah ne amonjy anao amin'ny adinao ary tady ity fa tsy matorona rendremana izy fa tena mpiambina mahery amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amintsika izy anotsodrano zany tahitopary razana Sylvie Koety Erika Rack France Kadaka Malala France Kodaniela Belgique Bersava Koety Asina Apostole Madagasikara Itody Noeline France Niana Mainso Italie Jesosy Mpandresy Madagasikara Azasika Patitsy France Marie Jo États-Unis Mapionina France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Lovlitina France Marina Tena Canada Yama Koety Ikerandrena Solo Madagasikara Someva France Bersava Koety Miarandre Malala Allemagne Nathalie Marie Charline Madagasikara Kadaka Malala France Kodaniela Belgique efa noteneniko teo Tojo sy Jesosy mandrakizay Allemagne Azasika Patitsy France tonga soa ihany koa Marina Tiana efa noteneniko teo Eliana Mernena France Miarandre Malala efa noteneniko teo dia tonga soa ny Yama Koety zay daholo angamba artisanay de Madagasikara Lina France Jonathan Allemagne Ery Philippe Vermanatso États-Unis tonga Suzuki izy koa zay daholo tonga soa isika menakavy Geneviève André Mananjara France Soameva France tainy Jesosy tsika rehetrarehetra Hortensine Koety halleloia na itopatsika rehetra dia inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona ary zavatra azonao hijoroana vavolombelona androany dia ambarao dia lazao dia anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra eto raha misy fahasoavana nyraisinao tamin'Andriamanitra azonao lazaina azonao ambara dia fotoanan'izany zao halleloia fotoanan'izany zao zaho moa dia mbola mieritreritra izy amin'ireo reny teneniko fa isan'andro moa tsy ingety misy fahasoavana foana ry abana raisika amin'Andriamanitra fa ny mifidy an'izy ina no tantaraina no mandany fotoana izy amin'ireo satria maro loatra ho Davida ka tsy voatany izy nisy fitaratra tomobila zay tokony solonay androany dia tokony tamin'ny maraina tokony vita le izy mifahandiso le fitaratra ny commanding le mpametaka fitaratra hozy nareo teka tsy vita androany voninahitry n'Andriamanitra fa ny andro tampoka izy misy livraison an'le fitaratra tampoka reny après midi dia vita androany ihany le fanoloanan'le fitaratra ary akoatra ny zavatra nisoloana tamin'le tomobila dia misy zavatra fa nataon'le olona cadeau tena mahafinaritra rehefa hitampity tsara Jesosy satria atsika dia mahita fity foana eny amin'izay alehantsika eny dia voninahitra ao an'Andriamanitra Angelina Andrena Solo France Fiainana Rakoto France tonga soa ihany koa no lihaino hira ary tsika
inona ary ny zavatra azonao amezam-boninahitra andriamanitra ohatrany teny afaka manoratra ao anatin'ny teny afaka manoratra dia vakiako ao vitsivitsy ihany no vakiako a dia tsy lasa be ny fotoanantsika andao ary a andao ataontsika ty irairaira tsy nerotsika ty indray manaika atolotra ampitiavana be antsika rehetrarehetra andao ary Alleluia. Saotran'Andriamanitra ny amin'izany mahafinaritra kely ny hira iny, anisan'ny hira mahafinaritra iny. Fa nisy nametra fizonana olombelona ve fa somary mbola ny témoignage voasoratra ato ary a hoy Beltsava misaotran'Andriamanitra feno fiarovana
anay menakavy ary salama vita soma tsara izay natao androany nafinaritra ny tontolo andro. Amen. Manaiky izay Jesosy mahalala hoy Mariso. Hoy lina hoe aleluia misaotran'Andriamanitra lehibe fa nahita fity tamin'ny mpampiasako taloha nitondra maimai-poana rehetra tamin'ny kiné dia niary tany an-toerana mihitsy. Aleluia kosa aloha le fahitapity dia niandry tany an-toerana mihitsy mandrapivoakako tao ary dia mbola nitondra koa mandritra ny 3 jours amin'ny herinandro. Aleluia. Saotra azy koa fa dia nilamina ny tontolo andronay mianakavy kely salama tsara izay dia tapahona soma tsara ato an-trano indray izay voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Aleluia. Tsisy isaorana ny an'ny Charline. Isaoran'Andriamanitra ny tantan'ny tontolo androko androany hoy Marina Tiana. Dia hoy ihany kadaka hoe alohantsika mba hiraba kely an'ny kadaka ny zanaky kadaka Tino sy ny Ana-Maheso. Tsika mba hirarisoa ny Ana-Maheso sy Tino fa anniversaire ny zareo androany. Ny Ana-Maheso bon anniversaire Tino ihany koa tsy ambakan'izany dia ho tahin'Andriamanitra hatrany anay dia eo ambihin-javatsoa tsy anan-java-mahory tahin Jesosy. Tsika hiraba ny Tino zanaky kadaka malala feno 4 taona dia ny Ana-Maheso efa lehibe tsy 4 taona fa efa lehibe efa matotra tsara. Ndao tsika mba hirabany zareo dia ao anatin'izay tsika hihaino toriteny ary nosoratra tamin'ny fanoratana fijona vavolombelona fa lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fisehotsika fanehotsika ny voninahiny hoe rika hoe aleluia dia hoe Jesosy fa mbola minery tanjaka sy fahasalamana izay menakavy kely sady mora ny nalovany ka tafody soma tsara atao tokantrano. Faly be koa za andro fa nahazo naoty ambony be indray ny zanako tamin'ny matière physique fa mbola miampy bonus ilay naoty lasa mihoatra naoty maximale ny naotiny. Aleluia. Amen. Tsara be zany. Mirary soa ny zanakitsika rehetrarehetra mba ho tahin'ny tompo anay amin'ny fianarany ry-havana malala. Zao tsika hiditra amin'ny toriteny. Hiditra amin'ny toriteny tsika. Toriteny izay hoentin'ny ranabavitsika Miria Randria malala. Izy nitoritsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Koa andao ary tonga dia mampandrosotsika ary izy amin'ity androany ity Miria anao avy hatrany ary ny fitenenana. Tahin Jesosy pasteur mianakavy dia tahin Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Mbola entiko fifaliana lehibe ho andrery ava-malala nizaraiko amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko ampaherezana antsika anio dia hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7:20 andininy 2:20, ohabolana toko 7:20 andininy 2:20. Ny soramandry moa manao hoe ohabolana samihafa ny amin'ny tsy fitovy toetra ny endry sy ny adala mba amin'ny valiny ataony avy. Aleluia. Amen. Vakitsika raha ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela koa izay manarana azy dia hinana ny vokany. Aleluia. Amen. Inona moa ry ava-malala ny atao hoe manarana raha adikatsika amin'ny teny tsotra dia ny manarana ohatry ny hoe mampiasa. Izany hoe zany hoe koa izay mampiasa azy dia hinana ny vokany. Ity teny ity zany ry ava-malala mampitandrina antsika io teny io hoe mampitandrina antsika io teny io fa manan-kery misy ohatry hoe misy hery lehibe zany teny alokin'ny vavantsika. Manana hery lehibe eo amin'ny fiainantsika ny teny izay alokin'ny vavantsika. Mbola mahery lavitra noho ny zavatra hafa ary ny teny alokin'ny vavantsika izay zavatra tenenitsika. Izany hoe rehefa tsara ny zavatra avokin'ny vavantsika dia mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika zany. Ohatra hoe marary tsika dia miteny zavatra pozitif tsika dia sady miaraka amin'ny finoana dia tsy maintsy hoe misy fanasitranana tonga eo. Mitondra fanasitranana eo amin'ny fiainantsika izany ny teny pozitif alokin'ny vavantsika rehefa marary tsika. Mitondra hafaliana ihany koa izy fa nefa kosa nefa mifanohitra amin'izay ny zavatra azontsika, ny vokatra azontsika rehefa miteny zavatra ratsy tsika. Mitera-doza sy fahafatesana eo amin'ny fiainantsika zavatra ratsy avokin'ny vavantsika. Raha miteny negativa foana tsika dia zavatra negativa izany no azontsika eo amin'ny fiainantsika. Raha miteny pozitif tsika dia
dia zavatra pozitiva izany, zavatra tsara no vokatra azontsika eo amin'ny fiainantsika. Izany ry havana no tokony tandremantsika amin'izay zavatra lazaintsika, satria ny zavatra lazaintsika, ny vokatra ny zavatra lazaintsika, ny vokatra ny teny izay lazaintsika dia heverina amin'ny tenantsika ihany, tsy heverina amin'olon-kafa izany fa heverina amin'ny tenantsika. Ohatra hoe ireny hira henointsika ireny ry hava-malala mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika ireny e. Raha hiran'izao tontolo izao, misy hiram-pivavahana mampahery, samy mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika ireny. Raha ohatra ve ry havana hoe mihaino hiran'izao tontolo izao ianao, rehefa mihaino hiran'izao tontolo izao ianao ohatra hoe hira mampalahelo foana ny henoinao dia normal be ianao raha lasa depresif ianao, lasa malahelo lava ianao, satria tsika anie ry havana rehefa mihaino hira dia mandray an'iny ny sofintsika, ny vavantsika koa mandray an'iny, mihira ihany koa tsika, miara-mihira amin'ilay hira henointsika tsika dia iny ihany izany ny vokatra azontsika ao. Raha ohatra isika mihaino hira ohatra hoe hira fisarahana foana ny henointsika, iny foana no avoaka ny vavantsika, hira iraintsika isan'andro eny, ianao nefany manambady, iny foana iny iraintsika eny, dia lasa mahatonga fisarahana eo aminareo mivady izay zavatra izay. Izany hoe satria ry havana, ony jerentsika eo amin'ny salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Soramandry no manao hoe fankalazana an'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerana izao rehetra izao. Ho an'ny mpiventy hira salamo nataon'i Davida. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala, ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitry ny lavitra eny, voadinika ao ny toetrako, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra andeha faefatra, fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah. Aleluia, amen. Ilay malala tena hoe tsy zavatra tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Na mbola tsy miteny koa ry zany antsika ry havana, dia efa hain'Andriamanitra izay zavatra ho lazaintsika, ny fihetsintsika. Na mbola tsy maneho fihetsintsika dia efa hain'Andriamanitra hoe inona ny fihetsika izay ho ataontsika. Efa hain'Andriamanitra hoe inona ny zavatra ho eritreretintsika. Rehefa avy eo Andriamanitra mahalala an'izany. Nefa kosa ny devoly mahita koa, rehefa miteny zavatra ianao, miteny zavatra negatif ianao dia samborin'ny devoly lasa manome fahazon-dalana ho an'ny devoly izany iny hanatanteraka an'ilay zavatra tenenitsika. Tsika izany miteny zavatra tsara dia henon'Andriamanitra iny zavatra tsara tenenitsika iny dia tanterahany amintsika iny. Satria tsika miteny amin'ny finoana, miteny zavatra tsara tsika dia tanteran'Andriamanitra amintsika iny eo amin'ny fiainantsika. Manatanteraka fanasitranana izy, manatanteraka délivrance izy, maro be tsy voatanisantsika ny zavatra tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika avy amin'ny alalan'io vavantsika miteny io. Rehefa mivavaka tsika amin'Andriamanitra dia nohon'Andriamanitra dia tanterahany amintsika izay zavatra tenenitsika. Dia ny devoly nefa mihaino antsika koa izy rehefa miteny zavatra ratsy tsika, dia izy izany henon'ny devoly iny dia tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Dia izay ry hava-malala no tokony tsy tenenantsika zavatra negatif, andao tsika mba hiteny zavatra pozitif, andao tsika hiteny zavatra tsara foana eo amin'ny vavantsika, fa andao tsika tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly, satria ny devoly vao may faly, ny devoly vao may manararoatra an'iny izy mba hamitehana amin'ny fiainantsika, manararoatra ny zavatra tenenitsika iny izy. Mety hoe tsy voahevitsika, mety hoe tsika mieritreritra hoe mihirahira fotsiny hira ve, hira za tsy tena hoe nefa hitan'ny devoly iny, henon'ny devoly iny, na mihirahira fotsiny ary ianao zavatra ratsy dia efa hitan'ny devoly iny. Dia andao tsika ry havana, andao tsika mba fenointsika
zavatra pozitiva eo amin'ny fiainantsika alohan'ny vavantsika no mba Andriamanitra irery ihany no tena ataontsika important eo amin'ny fiainantsika satria tsy hanome fitoerana ho an'ny ratsy. Dia mino aho rehefa malala fa nampahery antsika izany ten'Andriamanitra izay nentiko androany izany dia dahiny Jesosy daholo. Alleloia, ankasitraka indrindra vavy-Miriata anatin'izay toriteny mamy izay noentinao izay na mpianatra antsika na mpianatra anay indray mpianatra antsika rehetrarehetra mba ho pozitiva tokoa eo amin'ny fiainana pozitiva fa tsy olona mba tsy hitondra mba tsy olona hitondra ondy negativa zany e. Alleloia. Olo tena androanitra obolana toko firy izy teo? Obolana toko 12:1-20. Ny mahafaty misaotra anareo koa makasitraka azy fa mampahery andry zareo foana ny fakasitrahana izay ataontsika ireny. Alleloia. Obolana toko 12:1-20 anaran'i Jesosy: ny mahafaty sy ny mahavelona samy hain'ny lela koa izay manarana azy dia ihinana ny vokany. Zany hoe izay miandany aminy, izay tia azy, izay tenin'ilay hoe manara daholo izay araka nazavain'ny vavisika Miriata eo. Fa na mahafaty na mahavelona samy hain'ny lela. Fa io miankina amin'izay ironanao zany, izay fironanao amin'ilay izy. Mirona makaiza ianao. Ka raha ohatra hoe mirona makany amin'ny fahafatesana ny lelanao dia mahafaty, raha mirona makany amin'ny fiainana dia mahavelona. Alleloia. Hoy ny Korinthianina faharoa avy isika. Korinthianina faharoa. Korinthianina faharoa toko 5:12. Korinthianina faharoa toko 5:5. Korinthianina faharoa toko 5:5. Amin'ny sasany ozy izy dia hanitra avy amin'ny fahafatesana, fa ny amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Alleloia. Zany hoe tsika ireo zany miteny zavatra afaka mitondra fiainana ny tenitsika, afaka mitondra fahafatesana. Be dia be ny olona manana ohatra hoe zany ohatra andeha hivoaka ny vadinareo, andeha haka ohatra akaikitsika, ohatra hoe andeha higrevy, dia miala mivoaka an-trano ilay vaditsika na ilay zanantsika dia izao no tentsika: mandehana dia hipoahan'ny lacrymogène indray ny loha. Dia gaga ve tsika raha ohatra hoe hipoahany iny tokoa ny lohan'ilay havatsika dia maratra ohatra ny azy zany. Lolovinay ny zavatra maranitra fa dia voadidina iny ny tanana ohatra. Io ndray zao dia atao andeha hanomboka anao asa ohatra ny vadinao mba hanokatra lalam-bola vaovao, dia ozy izy ianao hoe io ndray dia hidirana faty antoka amin'ny ry dada. Zany ny atao hoe ny lela dia mahay mamono. Ny lela mahay mamono ary ny zavatra tenenin'ny olona marina mihitsy teny ranavavy Miriata eo, fa ny zavatra tenenitsika io dia afaka haroton'ny devoly. Ohatra isika miteny zavatra ohatra izany dia taitra ny devoly any amin'ny toerana misy azy, azo idirana zany ozy izy fa ohatry nefa manome lalana, ohatry nefa manokatra lalana ho an'ilay zavatra hitrangitsika. Fa dio zany manao mivavana miteny zavatra ohatra izany, miteniteny mamisavisa zavatra ratsy. Marina misy fomba fiteny malagasy manao hoe ny amisavisana ny ratsy evin'ny soa,
fa samamisa visaratsy naretsika na de efa miaraka amin'Andriamanitra ary tsika de mbola matahotra no hiatraikana zavatra ratsy foana. Ohatra zao hoe andeha ianao de tonga ianao de efa mieritreritra hoe raha tratran'ny accident ty moa zany ty tomobily ty, raha tsy mihinana tampoka moa zany ny frein ty tomobily ty, fa marina moa zany tsy hinana le frein, raha ohatra tokoa moa zany manomboka n'ity azy ty ka raha zao ny sendra pisoloky, fa maninona ianao no sendra pisoloky? Fa ny tena Andriamanitra de milaza fa ny atahoran'ny olona ihany no tonga aminy, ny atahoran'ny olona ihany no mitranga amin'ny tenany, ny atahorako ihany no tonga amiko izy Job angamba izay ny tena zay azy diso. Zany hoe misy zavatra atahorantsika de mahavany fa iny zavatra atahorantsika iny mihitsy ny tonga. Inona ary zany no mahatonga an'izay? Mahatonga zany de zao reniny devoly zay fahalemenao zay, reniny devoly zay teninao zay efa ohatran'ny hoe manokatra varavarana. Fa raha miteniteny pasoambana tsika ndraiky tsika izay tenin'Andriamanitra hoe Efesianina, bokin'ny Efesianina Efesianina toko faefatra andininy fahasivy amby roapolo nge Efesianina toko faefatra andininy fahasivy amby roapolo. Aoka tsy aroaka ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana araka zay tokony hanaovana mba azahoan'ny miaino fahasoavana. Hitanareo zany fa ianao rehefa miteny zavatra tsara amin'olona anankiray de henon'le olona iny de iny teny iny fotsiny de efa mitondra fahasoavana ho an'le olona. Tsika zany mila tena mifampirahary soa, tsika zany mila tena tsy mifamendrifendry sy mifampatahotra fa tena mila mandana fa vitanao io. Alleloia, mandana fa vitanao sy Jesosy io. Matetika misy olona tena amiko an'izany matahotra andeha hiatrika zavatra de tsy hoe miteny hoe tena ohatrany tsy ho afaka amin'ity fanadinany ty de anao koa manampy. Raha ny fahitako an'io aniny io ve de ho afaka reo? Aoka ny teninao teny tsara ho fampandrosoana. Rehefa miteny zavatra tsara ianao de mampandroso olona zany, mampandroso olona ary mahatonga inona voamenan'io fotsiny le olona de efa mahazo fahasoavana, mirary soa, mitsodrano, miteny zavatra mahafinaritra, miteny zavatra pozitif. Alleloia, miteny zavatra ambony mampiakatra moral. Alleloia, fa ianao raha ohatra mivoaka an'izany foana ny vavanao na ny olona miaino anao azy tonga de courage. Misy nge zany nareo hoe avana misy fotoana nareo mba mieritreritra mba sendra ohatra zany hoe misy fotoana nareo miresaka amin'ny olona fotsiny nareo tsy toriany teny nareo tsy atiny fa miresaka aminy de mahery. De nareo koa efa niresaka tamin'olona vao mihaona amin'ny olona io nareo de mifendrofendro, fa io olona io de tsisy atao fa tsy miteny zavatra mamendrofendro. Misy koa karazan'olona ohatra zany ary be de be misy ny olona ampiasain'ny devoly amendrofendro olona ohatra zany. Ozy izy Saul rehefa tonga i Davida tsy tohanao io ozy izy niady amin'ny Goliath Davida de zao mba tenin'ny Saul. I Davida nefa n'olo tena hamonjy an'i Saul sy ny fanjakana. Nge jerentsika izay teny zay. Ozy izy Saul any amin'ny Samuel voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Teto zany Samuel voalohany toko fahafito ambin'ny folo andininy faha 1 amby telopolo. Amin'ny aran'i Jesosy ary noho nireny olona ny teny izay nataon'i Davida dia nambarany tamin'i Saul ka dia naniraka naka-azy izy. Ary hoy Davida tamin'i Saul, aoka tsoketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa mpanao dia hiady amin'io Filistina io. Io zany Davida le miteny zavatra tonga dia resitsika io tsy problème hoe za tsisy mahafinaritra na ohatran'ny mihaona aman'olona dia miteny an'izay foana anio tsy olan'izany anio tsy manino zany. Ohatra ianao misy fotoana tsika mandeha mamboatra fiarakodia any amin'ny garage dia mba mitantara an'ilay problème ianao zany le tômôbila zany manao ohatr'izao dia izy le mécanicien tsy olan'izany anona fotsiny zany ao fa jerentsika izany. Fa misy indray zavatra kely
ny ary efa sendra olo loatra zay to de lako ohatra mizahatra kely fotsiny to de tena enjana be ty ay satria io zao de tonga de mitohy am'le aninatsy de tonga de manao an'le aninatsy de tonga raha vo sendra olo loatra zay ialao tonga de ialao ny ato de ialako mamendry fendro ana fa misy olona na de manoloana zavatra tena ngeza be ary mandroany nonao publication zay mana hoe ianao aza miteny mihitsy amin'Andriamanitra hoe za Jehova manana problème ngeza be a Jehova fa sahia ianao miteny amin'le problème ngeza be manao hoe za manan'Andriamanitra ngeza be halleloia le problème resahana tenenao anazy Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ny tenenao hoe problème ngeza be ka amin'Andriamanitra tsisy dika ozy izy Saoly ozy izy David za ndeha ady amin'io azaketraka amin'io fonareo ahoana navan'ny Saoly ozy Saoly tamin'ny David tsy toanao io andefa telo amby tempolo am'le Samuel voalohany toko fito amby folo oy Saoly fa oy Saoly tamin'ny David tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistinina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany aizako nisy olona mpiady hatramin'izay ny ainany mbola mandalo nay Goliath ny aina mbola nitrotrony iny Goliath inonizy mbola nandalo an'izany Goliath nisy mpiady hatramin'izay ny ainany tana zany teny zany tonga de agravena be mihitsy le zavatra tonga de angezana be mihitsy le problème normal Saoly raha natahotra satria efa zatra miteny zavatra ohatr' zany itsika indraindray tsika io devoly de tena eritreretintsika mihitsy hoe tena tonga de ngeza be tonga devoly zany kely avana tena kely mba hainao mohatry hoe nanipazan'Andriamanitra zany devoly zany avany zany tery fotsiny lasa tonga de ohatra valatra natota nge zany ray avana nga zany naverina fa nanidina te iny zany le ohatra ny lolo ngany devoly nidina ndray tany ohatra ny papillon hoe midina moramora mitsangatsanga mafitetaka tamin'ny tany mihitsy ohatra valatra afabaraka zany ingeny devoly eo anaty fiain'Andriamanitsika de nahoantsika no matahotra devoly tsika manana an'Andriamanitra misy olo tena miroro devoly oka samy tetena zany misy olona zay tenatena koa tsy samy manao délivrance ny antony tsy asa iny olona manao délivrance matahotra le contre-attaque ny devoly hoe délivrance zany anao de raha alina anao manofo ratsy ianao ohatra manofo miady amin'iny devoly na mety hoe misy aorianany délivrance atrao de misy adiady kely lalovany zay de tsy samy manao délivrance io satria manina matahotra an'izay zavatra zay ino ny atorana an'izay rehefa nanao iza mahay beloty rehefa nanao beloty tsika de efa tsaratsara kara de tsika hoe contre fa raha mbola tsaratsara kokoa ny karatry le eo amin'ny adversaire de ozy izy sur contre doublé zany ny point raha vao anina ao alleloia ka raha micontre ny devoly ny Andriamanitsika amin'ny sur contre raha mbola manako lazainao ambadika zany de mbola Jehova mbola manako tenenina koa alleloia ozy izy Saoly tsy tohanao io tsy tohanao ny andeha hiady amin'ny Filistiny satria ianao mbola zaza nga Davida zaza olona efa miandriondro manoka rerena anaty sa zany tsy zaza zany olona matotro zany ary io ary raha ny tena marina tokony teny mihitsy ny Saoly fa enjana be anao ry Davida zaza mbola tanora kely io anao de fa ametrahana olo be da be any an-tsaha mahery ianao zany eto tokony teny mivoaka mbavantsika satria sy mbola zaza ianao aza miteny an'izany tsy ianao manomboka androany io vaditsika io rahalahy aza mba tenenina zavatra ohatra inona koa ny ainao am'izao ohatra sary tata mba te hitondra topina inona koa fantatrao am'izany aza mba mitena mandehana alleloia nda eto vitanao eo alleloia amen ny nahaizany mampionina tomobily io teneniko anareo rehefa mbola eo ahako raha vao eo za miaraka aminazy ka za mampianatra tobilina de tsy mandroso mihitsy izy tam'izany fa ny tena nahaiza nanomboka tena nahaizany tomobilina nalefako rery tamin'ny tomobilina am'izay izy de nampiko teny alleloia nampiana an'le teny mahafinaritra be
le teny le azahoana fahasoavana le volazan'ny Efesianina 4:29 teo. Ao zay averiko aminao le teny a Efesianina 4:29 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy aloky ny vavanareo zay teny maloto na zay teny mampaketraka, fa izay tsara ho fampandrosoana araka zay tokony hanaovana mba azahoana miainy fahasoavana. Zao no teneniko tam'izany. Tiany lakile, io ny tomobile, misy assurance io ny permis anao mandeha mandana fa vitanao io. Tany hoe zanako rehefa isaky ny andeha anatra, rehefa za manatitra zanako isan'andro de tsy mivoaka ny tomobile reo zanako reo raha tsy teneniko azo zavatra zao: ndana fa vitanao io, ndana fa ianao meilleur, ndana fa tonga de hainao sy zavatra atao eo, mandana fa tsy misy ohatranao. Reo zanako reo ataoko an'izany. Alohan'ny aingy tazomiko mihitsy aloha zao ianao meilleur ianao tena mahay be vitanao io Alleluia. Tsy misy ohatranao ao, mena courage. Alefako am'izay mampiny za tsy miandro sika fa izy ireo sady nidona fa maninona fa sady nalefako tany. Fa moto izy ireo no mena teny mampahelo tsy nety mandrakitiny anao rehefa efa tricycle ary no mena azy fa mbola mitsotsotsotsy tary anaty hazo tary ary izy tam'izany de tsy sahanana moto tsy fa teneny ndana. Tsy nasiko aya ndana fa vitanao io, ndana. Alleluia. Tafaverina izy nge satria nomena tenim-pahasoavana. I Davida teto tratran'ny teny azo lazaina hoe maloto. Io le hoe lela mahafaty na mahavelona, tratran'ny lela mahafaty Davida teto. Sy ianao mbola zaza, tsy toanao io, fa io efa mpiady hatramin'zenenany. Mpiady hatramin'zenenany ahoana io? Hoy Davida rehefa mba nahita ny Goliaty io Davida de nomeny Davida teny mahafaty. Alleluia. Eto nge fifamalina teny mahafaty sy mahavelona nge raha teto amin'ity tantaran'i Davida ity. Ny miaramila amin'ny Filistina de ny teninao hoe hitanareo fa ilana miakatra io iaika an'Israely, iaika an'Israely ny miakarany ary sy de jereo ny zava-defony, jereo ny sambatra, jereo ny zao. Teny mahafaty zany. Fa zao ny tenin'i Davida. Fa zinona moa i Filistina tsy mivory eo? Zany natao hoe teny mahavelona. Teny mamelona ny Israely zany fa mahafaty an'ny Goliaty melo. Zinona moa io? Zay le lela mahafaty, zany lela mahafaty ny fahavalo zany. Zinona moa i lehilahy tsy mivory io? Io nge ravana Davida to de fantatra Davida ny tenin'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra hafa ny manompo sy ny tsy manompo. Zany olona tsy mifora zany fa valon'Andriamanitra zany. Zay fotsiny de fa nafahan'i Davida natakatra fa tsy maharesy anazy io te Goliaty io. Noho n'inona? Noho izy tsy mifora fotsiny. Tsy noho ny habean'ny sandriny, tsy noho ny habean'ny fediny, fa noho izy tsy mifora fotsiny. De zao ny tenin'i Davida, zinona moa? Rehefa tonga ny aona izy roalahy de ozy izy Goliaty: avy aty amiko de omeko ny voromanidina sy ny bibidia nifaty ny alahy. Lela mahafaty. Lela mahafaty an'i Davida zay fa io kosa Davida: ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina sy ny lefipoy. Zany rehetrarehetra zany fedinana atao tanana. Zany rehetrarehetra zany tsy misy ninara-panahy zany na de ray azy fa ara-nofo daholo zany. Ianao manantona ako amin'ny sabatra, lefina, lefipoy, zavatra azo tsapay tanana daholo zany. Fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely. Zany ndray zava-panahy zany, tsy azo tsapay tanana zany. Anarana. Alleluia. Sabatra, lefina, lefipoy, hita maso zany, fantatra ny herin'izany, fantatra ny faraherin'izany. Mbola afaka tsy mahafaty ary zany.
afaka mamelona ny zavatra fa elana, afaka mamelona ny lefina fa mety maratra, tsy voatery maty fa zany Jehova zany a raha masina ary tonga dia misaraka fa vao fofonainy fotsiny, fofonainy. Alleloia. Ny fahatezerany tonga dia miepo ny tendrombohitra, tonga dia miepo. Miteny izy tonga dia misy zao rehetrarehetra zao. Tsy miteny izy tonga dia andevo tena 400 taona ny olona ny firenena anankiray. Rehefa tsy miteny izy misy ny zareo, fa izy rehefa tsy miteny tonga dia tsisy ninona koa. Zany angery avana ny anarana nentin'i Davida niditra teo. Ianao izy manatona amin'ny sabatra sy ny lefina sy ny lefotsy, za kosa manatona amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, izay efa noekenao androany. Anio nanoloran'izao lehilahy mahafaty indray ao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, dia amelanao aka napaka ny lohanao. Dia meko voromanita sy ny bibidiny fatin'ny miaramila amin'ny Filistinina anio. Neny Goliata i Davida nomena ny bibidi sy ny voromanidina. Fa neny Davida i Goliata miampy ny miaramila amin'ny Filistinina, lehilahy mahafaty zany. Ary lehilahy mahavelona ny fanantenana ny zanak'Israely, ary tena tanteraka ilay izy. Zay teneko hoe aza mamisavisa zavatra ratsy zany, aza fenona zavatra ratsy zany ny vavanao, fa tenena zavatra tsara. Ohatra, za zao rapitso andeha lavitra, dia hoy za hoe lamina be mihitsy diako io rapitso, tsisy tsakatsakany, tsisy problème, tsisy azany accident zany. Aleloia. Za ty dia olona matetika mandeha za zany olona tena mivoyage matetika be. Nefa za dia olona farak'izay tsy ampy toromaso indrindra. Nefa inona ny fahavalon'ny sofera? Toromaso tsy ampy. Za tsy mieritreritra zany hoe hivarona ny akady any ny tobileko raha zao no mitohy. Raha zao no mitohy, raha mbola ohatry zao foana marina tsy hivarona ny akady. Tsy mivoaka vavako zany, tsy mivoaka lelako zany. Reo zanakareo aza mba miteny an'izany zanakareo zany hoe vendrana. Tsy mahay devoir izy dia tena hoe dondrona. Na ianao ty dia dombo mihitsy, aza mba miteny an'izany. Raha tianao ny zanakao, mba nivoaka ilay vadinao, tsy nanao afery izy tany dia mba tsy namokatra. Tena lehilahy tsisy ilanina azy. Jerery ihany reny manao ohatr' izao, nareo dia tena vongan'olona, vongan'ovy, aza mba miteny an'izany. Indray zao dia andeha hivoaka dia andeha monantoka. Lehilahy mahavelona teny mahavelona. Kolosianina dia ny efarany moa zany niadin'i Davida sy Goliata dia zao lefa nieritreretin'i Davida mihitsy ny tanteraka. Lefa nieritreretin'i Davida mihitsy ny tanteraka. Satria izay ny ninoy. Alleluia. Kolosianina. Nasika izay tena Andriamanitra amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 4. Kolosianina toko 4 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka amin'ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira, mba ho fantatr'ireo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Rapiditra ao kodan'alahy misy dossier important atao, dia ozy kodan'alahy vitatsika io e. Teneno ny ao an-tanàna, vitatsika milamina be tsika amin'ny hoe halleluia. Aza asiana iazany mihitsy. Avec le Kolosianina teo, Kolosianina toko 4 andininy 9. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira. Alleluia. Tandremo manao teny matsaso manomboka androany, manomboka rapitso tsika anaty groupe izay maresy, dia fampizara teny mamosira. Tenenina mihitsy zany ny sirany. Alleluia. Tsofirana. Mba manana mihitsy nareo fa aza variana miandry tsodrano zany. Fa tena hoy izy tena Andriamanitra mantsy eo ambonimbony ao. Eo amin'ny andininy 15 avy itsika, Kolosianina toko 4:15. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivelany, ary raoty ny andro azonao vatosoa.
velona ianao raha dararoty anao soa. Inona ny soa azonao atao? Mirary soa olona, meteny mamisiry izy, meteny fe mifahasoavana izy sady mamisiry. Halleloia. Apiditra antsika izara teny na rehefa aveo atory ianao dia mizara teny mamisiry ho tahin'Andriamanitra ny alonao, bonne nuit ianao. Halleloia. Manofisa mamy. Halleloia. Manofisa mamy. Rehefa aveo ianao dia efa manana an'izay raha ny alonao zao voatsoa. Aza matory ianao androany raha tsy mandefa bonne nuit olona efatra. Farafahakeliny mirary soanao raha vavy mihazo soanao raha nata tena nahita torimaso mamy alina feno fitsarinao anao ny ty alina ty. Amen. Rapitso indray vo hiratra ianao vo mitsangana vo avy mivavaka iny mandefa indray ampe olona efatra raikiny iny zao mirary soanao zay rehetra ataonao ny amin'ny terinandro ity ho ambininy. Halleloia. Tsy misy zavatra tsy vitanao androany sy kasainao atao fa vitanao sy Jesosy hoe halleloia ho an'Andriamanitra ny any voninahitra. Mino fa voarainao zany afatra zany androany, voarainao zany leson zany androany. Tena ilaintsika rehavanao malala miteny fahasoavana. Averiko le vakina le verset ningandrana vavisika teo. Ny maty sy mahavelona samy hain'ny lela, koa izay manarana azy dia hinana ny vokany. Manomboka hinana ny vokany ianao rapitso, na ny tenanao io ary tsofi rano. Vitanao io hoe halleluia. Ny mahafaty sy mahavela samy hain'ny lela. Inona ny hain'ny lelanao atao? Misaotra ny amana nohatra sady. Inona ny hain'ny lelanao atao mahafaty sa mahavelona? Dia tonoho ny fahavelomanareo olona rehetrarehetra mihaona aminao. Irareo zavatra tsara izy. Halleluia. Irareo fahasoavana izy. Oka ny lelanao mba ho lehilahy mahavelona fa tsy ho lehilahy mahafaty. Ho tahin'ny tompony antsika mianakavy. Mino fa voarainao izay havatra izay dia samy tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Rado aky radio. Encontro. Tonga eo fizarana fahatsapana mantsika. Inona no mba nahakasika anao? Inona no azonao ambara? Inona ny azonao lazaina tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay? Taontsika hiditra tsika amin'ny fizarana fahatsapana. Rasina sary ary. Andao ary raha ohatra efa tafiditra ao ary dia andao ampandrotsika na vavisika iama izara fahatsapana. Soki iama inona ny azonao ambara androany ianao fitenenana? Pasteur, tahin' Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao vavaka fiambenan'izao. Aleluia be ny tenin'Andriamanitra makasitraka anareo mianadahy, ny tenin'Andriamanitra tena mamy be, tena nakasika n'androany nakasika na daholo ny tenin'Andriamanitra satria tena lefa hiainako eo amin'ny fiainako mihitsy le tenin'Andriamanitra tena itsika zany ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra tsika fa mahay an' Jesosy Kristy mpamonjy ny fiainatsika eny fa na tsy mahay azy zany ary izay mbola vao manomboka mandray an' Jesosy dia efa tokony teny fahasoavana foana avoaka amin'ny vavatsika araka ny tenin'Andriamanitra teo. Tokony tsika tena hoe ialatsika lavitra mihitsy ary raha mieloelo anaty vavatsika ny hoe somary manao teny hafahafa dia tonga dia roasina amin'ny anaran'i Jesosy ohatran'izany na ny ainako satria efa nahavoanaty izay fiteny izay
Indray andro ary naneraka ny zanako dia mbola kely ny zanako tamin'izany dia tena miasa loha be mihitsy satria mpitara be izy miasa loha be mihitsy sao dia voan'accident kay tena tanteraka mihitsy le eritreritry dia nanomboka tamin'izay dia ry vao mihelohelo ao anatin'ny saiko le eritreritry ohatran'izay tonga dia roasiko amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia roasiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay tsy miverina ao anatin'ny saina ohatrany loha izy dia mankasitraka be amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy ny hamalifitenareo mianadahy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao zokiama tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noentinao izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane hamalifitianao dia mitombohozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia, amen. Mandray antsika piditra olona fa manaraka indray izy indray ary ny ao tahiny Jesosy indray ary raha latojo inona indray ary ny azonao ambara androany ianao amin'ny fitenenana. Tahiny Jesosy daholo isika rehetra dia misoravetsaka anareo amin'ny teny mahafinaritra sady mikasika no nampianatra be koa be lehibe ny zavatra voaray tao anatin'io izy voalohany indrindra izao hoe tenen'ny ranabavy hoe ndika manarana zany ne tsy mbola fantatro mihitsy inona tena manarana izany fa tao anatin'ny resaka tofoteny io fantatry hoe mampiasa miditra tsara ao anatiny sisany mitikany izany tena mahafinaritra. Dia le hoe koa hoe satria zany rehefa miteny zavatra pozitif zavatra tsara dia tanteran'Andriamanitra ilay izy miteny amin'ny finoana dia tanteran'Andriamanitra ilay izy. Dia aloha zany miteny miankany pasiterato zany hoe resaka miteny fahasoavana miteny piranentsoa fomba mavaka ny sisa ao anatiny daholo dia amin'izay tanteran'Andriamanitra daholo na teny vaoansa na ninona dia tanteran'Andriamanitra rehefa miteny tsara tsika lehibe. Izay koa zany tena mitandremana satria tena misy hery lehibe ny lela afaka mahavelona izay zao mahavelona fa ny ela-tandremana koa satria afaka mahafaty koa ny lela rehefa miteny zavatra ratsy indray miteny zavatra negativa dia afaka samboriny devoly dia tanterahany devoly lasa simba ny zavatra namisa fisana ny ratsy fa aleo tsy mamisa fisana ny ratsy izaho dia tsy mitevitra ny mamisa fisana ny ratsy Jesoa fa rehefa mamisa fisa ratsy ny ratsy ihany ny tonga fa aleo mamisa fisany tsara alefina miteny misy teny tsara teny pasoava teny pitahiry aleo tsy mamisa fisany ratsy izany. Dia mahafinaritra ilay izy fa tena nampianatra izany mahafinaritra be ny miverity hafa be lehibe afaka sitraka amin'ny pasitera famelabelarana nasoana verset betsaka mikasika momba izay dia mahafinaritra tena nampahery dia tobositra sy fahasoavana tany anareo tahiny Jesosy daholo. Halleluia, mankasitraka indrindra raha latojo tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy hamalifitianao dia mitombohozitra mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Halleluia. Fasika piditra olona hafa manaraka indray izy indray ary ny ao raha efa ao indray ary ranabavitsika marina tiana izany hoe tsy namaly izy tsy azo izy dia andao atsika piditra olona hafa indray. Alleluia. Ranabavy Angelina Rodriguez inandray ny azonao ambara anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasitera tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka ny amin'ny fitenenana mankasitraka nareo menadafota ny tenin'Andriamanitra ny tena voaraiko loatra dia ny lela dia sady mahafaty ny mahavelona dia tsika izany tokony mitoeran'ireo mba mahavelona mitondra tia fahasoavana ho an'ny hafa ny teny aloka vavantsika satria tsika ihany mandray vokany. Dia rehefa miresaka ny ankohonana ihany koa dia mba hoe tokony teny fahasoavana teny sitoga zany no atao ho an'ny zanakitsika fa tsy manao an'ireny teny hoe vela na ohatran'ny
Ngany mozika pasitera sady mampikely any fa tokony hoe hitanao hainao io ianao mihera dia ohatr'izany zany tokony ataontsika rehefa mampanoso izany akohonatsika dia izay tena nakasika be dia makasitraka ny loto tahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka anao ranabavy Aingonina Rodriguez tao anatin'izay fizarana-pahatsapana mamy be izay. Dia Andriamanitra manana fahasoavana hamalividianao dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Izay daholo ve tsika no niantso? Izay daholo azo ampidirina kely ianao satria mbola afa tafiditra ihany ranabavitsika anankiray ohatrany tsy tafiditra mihitsy izy tahiny tompo ary ranabavy Marina Tianà no ny fitenenana inona ny azonao ambara androany? Tahiny tompo pasitera maheno tsara dia azafady. Mety tsara, maheno tsara. Io ny tena nanamarika an'izany izany ilay hoe teny mahavelona antsika no tokony tenenitsika fa tsy ny teny mahapasy fa tsy ny teny fa teny mahafaty ny fahavalontsika izany ny zavatra tokony ataontsika. Tena hoe mahakasika anareo mianadahy dia tena ialana ny teny ratsy ataon'ny olona ohatra hoe raha amin'ny zanaka hoe venja na rondrona mongan'olona izay tena hoe teny ratsy hoe mamono tena tsy mikanibary fa arabaka makasika anadady dia midasoatsika dia tainto. Alleluia. Tahiny Jesosy mahereza mankasitraka amin'ny fandraisana anjara. Alleluia. Anao hira ary tsika anao hira anankiray tsika maranantsika ny fotoana rehefa pirary soasika ataontsika ty hira anankiray mahafinaritra be ty efa-pirary soa tsika. Alleluia. Dia misy olona akaikinao na reo zanako efa matory ireo ary dia akaikikaiky ny fandrinana eo anao akaiky ny efitrano eo anao na vadinao efa matory eo akaikinao io ampizarinao mifandana izy matory dia mba kapokapo kely ny sorony dia hirao anazy ty izy ty. Dia raha tsika ao anatin'ny groupe eo koa anatin'ny Zoom ao dia fampirary soa amin'ny tiry ty dia aorinazay tsika to dia hivavaka ho an'ny firenena. Fiadanana ny eo aminao fiadanana ny eo
Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoan'androany izay mbola nomenao anay indray tamin'ity androany ity. Alleloia. Ety Mpamalala dia misaotra anareo rehetra amin'ny firarian-tsoa izay ataonareo voaray daholo ireo soratra nyteneninareo ireo fiadanan'Andriamanitra koa hanapaka ho anareo tsy any amin'ny tokantrano ilay tsirairay avy dia mirary soa fahasoavana fifaliana sy fahasalamana ary fiadanam-po filaminan-tsaina ho antsika rehetrarehetra. Misaotra Jesosy Misaotra ny amin'ny fotoan'androany dia misaotra ny amin'ny teninao izay voatody teto androany. Misaotra dia mangataka Jesosy amin'ity androany ity ekan'ilay izany teny izany mba iraikitra ty anatiny tsy ho voalan'ny devoly, tsy voalan'ny vorona-piasa fa tena hoe amoha ty anatin'ilay tsirairay avy ho voninahitra ny anaranao irery any Jesosy. Dia misaotra fa vitany ny asanao teto androany, tsy tapaka ny fandarana, tsy tapaka ny connexion, nety tsara ny fandarana ho anao ny voninahitra. Misaotra betsaka Jesosy ary dia ankehitriny dia raha andeha atory zay dia voaka ny anjelinao itoby manodidina ny tsirairay avy, hiaro anay indray, hiaro ny ainay sy ny fanahinay amin'ity alinay ity. Alleloia. Dia tena hoe ho tahin'ny tompo ane izay tsirairay avy ho verenana soamatsara ny rapitro hiatrika ny tontolo andronay ho voninahitra ny anaranao irery any. Dia vory Satana faritra am'rano tsy afaka hitsaino ka na dia litera iray tamin'izay voatory teto androany. Alleloia. Amen. Ampanjosika ny vavitsika soameva amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena. Soameva anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera na ny fitenenana. Tainy Jesosy asika menakavy. Tainy Jesosy pastera. Rehefa afaka atsika. Teo fandriamanitra iray malala tokoa sabato, misaotra sy mideranao izay Jesosy malalo. Mankasitraka mankantenina tamin'ny teny izay nindesiny mpanomponao teto Jesosy malalo. Ny fanahy masina ny anondraka an'izany anampony tsirairay avy Jesosy malalo. Ampio Jesosy malala ireo Madagasikara-nay fa tsy miafina aminao ninona mandroany Jesosy malalo. Enkina Jesosy malala mba hifampirary soa Jesosy malala ka siho ny fony tsirairay avy Jesosy malala mba halalanao, mba hifampirary soa, mba anao teny tsara isan'olona isam-batan'olona ny izay boaka ny vava Jesosy malala fa hiera malala Jesosy malalo. Na ny atokona aza tsy misy Jesosy malalo, na ivoana aza tsy hay Jesosy malalo efa tsisy fotoana Jesosy malalo. Tsy miafina aminao fa kasiho amin'ny tagnanao mahery Jesosy malalo mba hahasoa ny firenenay agny Jesosy mankasitrika anao sahady za Jesosy malala fa tanterahano amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Ampio koa Jesosy malala ireo mbola tsy mahalala anao, kasiho amin'ny tagnanao mahery ny fon'izy ireo Jesosy malala mba hanompo anao. Kasiho amin'ny tagnanao mahery Jesosy malala mba hanatoko anao izy ireo Jesosy malala fa efa nikaiky ny fahavianao amin'irony lanitra Jesosy tsy mierinay na tanjakay Jesosy malala mavita izany fa mangataka fanahy masina avy aminao. Anondrika ny teny amin'ny tsirairay avy anampon'olona anisan'ny batan'olona Jesosy malalo. Indrindra fa izay teto koa Jesosy malalo ka sy ho tagna Jesosy malala mba tsy hiteniteny foana fa amoaka ny teny firarian-tsoa isan'andro Jesosy malalo. Na ny amin'ny havanay Jesosy malala indrindra fa na Madagasikara
omeny teny firarian-tsoa isan'andro izy ireo Jesosy malala mba ho tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo tompo iray malala ao. Mankasitrika Jesosy malalo ampiezay amin'ny ankonanay Jesosy malalo mba hiteny tsara Jesosy malalo ny ankonanay na Madagasikara indrindra Jesosy malalo ifampiteny manome firarian-tsoa isan'andro izay tompo iray malala tsara indrindra. Atoro koa izay rehetra Jesosy malalo ka simo amin'ny tagnanao mahery azo toromaso sambatra sy mamy izay Jesosy malalo ampiezay amin'ny fiainanay koa Jesosy malalo azo izay rehetra riny fonay Jesosy malalo amin'ny anaranao masina izany saotra tompo tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mavonjaka tafitavavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ianao mba someva tao anatin'izay vavaka firenena mamy izay nentinao zay. Misaotra miriako tamin'ny tokoteny ary misaotra ny Sarinina tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra nareo rehetra koa ny zara-pahatsapana ary misaotra nareo izay tonga teto androany dia Jesosy hamarotry anareo mbola songa amin'irao lany Jesosy ka tahiny tompo firenena soamatsatsika. Dia raha pitrondratsika amin'ireo tamin'ny valora sasany ao anatin'ny fandarana misy andrata izay dimbiasan'ny vavaka fiambenana izay rahana amin'ny mivady. akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com fanao meny nindra akiradio misy teny isaky ny adiny telo amin'ny 9:07 amin'ny folo maraina amin'ny 9:07 amin'ny folo ralina. Hoe tahiny tompo daholo. Amen.